ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehavako malala tratra izao alatsinainy fa efatry ny volana desambra izao ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nahita ny fahasahisahin'i Petera sy Jaona izy, sady nalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia gaga izy. Ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Ary no nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, tsy hitany avalony. Ary efa nasainy niala teo amin'ny Sinedriona izy roa lahy dia niala ny saina izy ka nanao hoe ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo, fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy. Ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany ka tsy azontsika lavina. Fa mba tsy hielezany izany intsony amin'ny vahoaka dia aoka oraonantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na hampianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe tsara ao nareo na marina io mason'Andriamanitra na tsy, ny anaiky anareo mihoatra noho n'Andriamanitra. Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ary efa norahoana indray izy dia nalefany fa tsy hitan'izay ampijaliany azy noho ny taona ny vahoaka satria izy rehetra nankalaza n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby 70 taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana na sitrana azy izany. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Petera sy Jaona norahoana an'ireo mpanapaka tao amin'ny sinagoga mba tsy hitory an' Jesosy no resahany eto amin'ity mofinaina ity, kanefa dia tsy nanaiky izy ireo lahy fa nitaonany olona hivavaka, nitaonany olona hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Tany am-polohany ny vavahana kristiana sy ny vavahana jiosy zany dia tsy tena mbola tafasaraka tahaka an'izao endriny ankehitriny ahitantsika azy zao. Satria ny jiosy satria ny vavahana jiosy, ny judaisme zany, dia fivavahan'ny jiosy teratany rehetra. Zany hoe tsy misy jiosy ka azonao roahana tsy hanaraka ny fivavahana jiosy. Toy ny hoe zavatra fananana raha zay no azo ilazana, mahamaritra ny maha-izy azy ny jiosy ny fivavahana ny judaisme. Ary dia Petera sy Jaona zany dia mazava ho azy maha-jiosy firazana anazy dia afaka niditra soamatsara tao amin'ny tempoly na tao amin'ny kianjan'ny tempoly. Voafetra ihany ny zavatra azo natao tao anatin'ny tempoly, fa tena kianjan'ny tempoly kosa dia tena afaka natao ankalalahana ny fijoroana vavolombelona, afaka miresaka momba ny fivavahana ny olona tamin'ny fotoan'andro tena kianjan'ny tempoly. Satria nanana lalana mazava ho azy satria jiosy Petera sy Jaona dia nitory momba an'i Jesosy tena kianjan'ny tempoly izy. Ary ny kianjan'ny tempoly moa toerana ivezivezen'ny olona, toerana izay ifankafantaran'ny olona, eonan'ny olona, ambom-pionan'ny olona ny kianjan'ny tempoly. Ary na ny tsy jiosy aza fa ny jentilisa dia afaka mivezivezy eny kianjan'ny tempoly. Dia mazava ho azy teny zany i Petera sy Jaona no nitory ny tenin'Andriamanitra. Nampanano sarotra ihany ireto mpanapaka tao amin'ny tempoly zany ny fahitana azy roa lahy mitory an' Jesosy. Satria Jesosy dia fantatsika fa ny jiosy nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana ary no ampangainy ho mpisantoka Jesosy, ka dia enatra ho azy ny fandrenesana tsy zakany ny fandrenesana ny hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty, Jesosy nandresy ny fahafatesana, ary amin'ny anaran'i Jesosy no nitondra fanasitranana. Dia nampanginy ny reto mpanapaka ny tempoly sy mitoerana rehetra, mpanapaka ny sinagoga koa aza teoriana kely, ny filazana sy ny fitoriana ny anaran'ny Jesosy.
nefa de hoy izy roa lahy amin'ny andininy faharoapolo hoe izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Rehavako zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina ny antsoina hoe fijoroana vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona dia fanehoana amin'ny fiarahamonina ny finoanao, fanehoana amin'ny fiarahamonina ny finoantsika, fanehoana amin'ny fiarahamonina fa Jesoa de manasitrana, Jesoa de mpamonjy, Jesoa de Andriamanitra, Jesoa de tia atsika. Tsy zakan'ny olona zany ndraindray mazava ho azy ary mety lazain'ny olona fa hafahafa ary ndraindray tsika rehefa miresaka fivavahana, indrindra am'izao fotoanany ataontsika hoe firoboroboan'ny siansa zay zao de ndraindray heverin'ny olona ho toy ny finoanom-poana mihitsy aza ny fijoroana vavolombelona. Efa nampiomaniny Jesoa zany, efa rivotry ny andro farany zany hoe ny olona haniratsira fivavahana. Asa rehefa andao taraiko tamitsika ndray maka any amin'ny taona raika amby sivifolo, taona raika amby sivifolo any ho any de tanora maromaro zahay nanao tafika masina. Tafika masina tany amin'ny faritra Soalala. Dia rehefa tonga tany amin'ny faritra Soalala, toeran'izay anelanelan'ny Besaramby sy Soalala moa le izy. Dia rehefa tonga tany am'lay azafady tompoko, rehefa tonga tany am'lay faritra zay anaovana tafika masina, betsaka ny mpanompo sampy, betsaka ireo mbola tsy kristianina, dia tonga zany zahay to am'lay tanàna efa hariva be ny tonga, dia sasatra satria na de tongotra ampolony kilometatra maro. Rehefa mitafika masina mantsy a de ndraindray 500 kilometatra, 300 kilometatra zany zavatra tsy mandeha ho azy zany zavatra tsy mavesatra zany am'tafika masina fa zavatra fanao andavanandro am'tafika masina. Fa ampolony kilometatra maro mahatratra 500 kilo isy fotoana ara tamy toerana sasany nahatratra 60 kilometatra tany amy tanàna antsoiny hoe Maroboaly any amin'ny faritra Soatanana iny any, Soalala iny any. Dia tonga tao am'lay tanàna zahay tanora maromaro, dia tovolahy tovovavy mpitandrina niaraka tam'ray aman-dreny mpitandrina efa nandao antsika lay mpitandrina vao nandody mandry vao tselako fotoana vitsivitsy lasa zay. Dia rehefa nanao lay tafika masina zahay a tam'izany fotoana zany a niaraka taminay ny efa nandao antsika ny filohan'ny AFF tonian'ny AFF tam'izany fotoana zany no nitarika anay nanao ny tafika masina, miala tsiny magnomafy tamandry pasteur Jean Denis Emmanuel. De rehefa nanao lay tafika masina zay tonga tao am'lay tanàna dia efa hariva be ny andro a, de misy ihany moa am'reny antsoina hoe mpitarika na guide. De rehefa tonga tao dia somary aitsika ny atory de nahita toerana fanoman'lay guide ihany, lay toerana atorianay tanora maromaro mbanao tafika masina miaraka tamy mpitandrina zany nitarika. De hariva ny andro a de nikorotaka teo ahoana ny sakafo, marina fa mivatsy zay farafahakeliny ihany zahay saingy miezaka koa nefany mba miaina amy zavatra zay iainany ny olona. De tonga ny hariva de mikarakara sakafo sady mihira-pivavahana de tonga ihany ro olona vitsivitsy, mbola tsisy fiangonana, reo olona vitsivitsy zay manatona anao a, zay mba mare hoe anao tafika masina de tonga ny olona. Sakalava reo ny ankabeazany reo mponina reo. Dia rehefa kelikely a de vita ny sakafo a nanateran'ny olona rano tamy voalohany, rano sy kitay sy ny tahaky zany de natao sakafo maraina iny andro a, de nanontany olona rezaka ahy no toerana anaova lasa le guide-nay zany nandeha nikenikenina kely tany satria tsy maintsy namita ny asany, de zay mpanao tafika masina zany aloha nanapa-kevitra hoe maraina anio tsika hanao fandaminana, rapito tsika vao manao tafika masina, manao tsiprian-kely tsika miprograma vizana be tsinona tam'zay. Dia rehefa kelikelin'iny dia maraina zany andao ary tsika anontany olona hoe aiza ny fatsakana, aiza ny toerana maro samihafa, fidiovana sy ny tahaka zany. De tonga lay kristianina, tsy kristianina reo olona tanàna manao aiza nareo maka rano, ery zay maka rano ozy, eo amin'ny renirano ozy zay maka rano, eo ny rano sotroinay ozy, eo foana ny rano sotroinay. Dia
ahoana moa eo foana ndrano sotroanareo foana eo ndrano sotroana io izy de rano maloto be zany rano potaka mena be de eo fa io zany de niary de atao zany sotroana ny rano dia eo zay zany naka le rano maloto menamena be de naka tam'so de tatavanina navela itsika de nataony sakafo de iny zany nampiasaina nandritra ny tontolon'andro dia manontany le olona hoe sao aisakay misy mba mivarotra asa ohatra hoe azo atao sakafo aty de tsy nisy namenay ny olo tsisy akoho aty eny e tsy de misy tsy de misy de zay teo am-pilatanana ndray tsy namena ininona mihitsy re olona tsy de tena nisokatra loatra izy dia lasa la ray aman-dreny voatonoko anarana teo pasteur Jean de Live Emmanuel izy moa tia manjono dia nalainy lay mitondra karazan-drazana tandroza izy karazan-drazana ohatry ny tandroza de lasa izy nandeha tam'le renirano zay voaresaka teo io le renirano fakana rano io dia nandeha izy nikoropaka misakatrondro eo am'lay renirano io dia maharitra mahazo ihany izy efa mahay maka de miaraka amin'ny ankizy maromaro ao zany tanora eo zany koropatropaka eo dia tonga tamin'ny efatra ariva teo eo de efatra mahery kely de tonga ny olona de gaga be de ora anatiny olo de fa ahoana izy manao hoe le olon-dehibe anankiray zay farozy mandray anareo fa mialatsiny indrindra fa zay zay vao tonga fa aloha de tsorona aminareo fa tsy io akory ny rano sotroina fa ary ambany ery ny fatsakana ary ambany ery ny fatsakana zay fakana rano fa tsy io rano maloto io fa mialatsiny indrindra ary mahagaga anay ny tsy nahalan'ny voay anareo teo amin'io rano io mahagaga anay ny tsy nahalan'ny voay anareo amin'io rano io fa de zay de efa nieritreritra mihitsy io lan'ny voay io nareo fa i rano io de rano misy voay aveo zay rehetra vao samy nangorovitsika daoly ahoana rano misy voay kay nasian'reto olona reto iteneny eo ao nareo maka rano ary tazany tsara mihitsy tsika makatrondro eo fa tena andrasany fotsiny hoe de aleo hita eo raha mino izy raha miaro azy ny Andriamanitra zay nonona tsy ary dia taorinan'izay vao le riva zany vao natoron'le olonanay hoe ary le fatsakana ary lay de rano madio misy rano madio mangarahara mihitsy ary dia aveo vao nisokatra ray olona zany hoe ny fahitan'ny olona lay fahagagana satria zay mantsy ny azo ilazana azy ny fahitan'ny olona lay hoe zay moa mbola mahajentilisa mitady famantarana izy amitsika de mety ho azazavaina hoe amitsika efa totsika hoe mety hoe scientifique angambany de mety mieritreritra manao hoe antsy fotoana fivoahan'ny voay iny fa benty natory le voay na tsy fantatro eny mety ho zay mazava ho azy mety ho azavaina am'zay fa tamin'reto olona reto de ny fanazavany ny zavatra tsapany de zao manao hoe matory reto olona reto misotro an'io rano io tsy maninona matory reto olona reto tsy matahotra fa manitsaka an'io rano misy voay sy ny sisa rehetra sy nanina de zao miaro azy Andriamanitra satria mpanompo sampy tsy matsika manao hoe misy fotoana zay ny fiainatsika de fijoroana vavolombelona ny fiainan'ny mpino dia fijoroana vavolombelona tarafiny zao tontolo zao ary ny fahitana ny fiainatsika ny fahitana ny fandreseny zay toritsika ny filazantsara de mampiorona ny olona zay ny atao hoe famantarana de famantarana dia zavatra avy amin'Andriamanitra na averan'Andriamanitra hitranga na mitranga eo amin'ny fiainatsika ka mahatonga ny hafa miorona amin'ny finoana mijery an'iny na mampiorona atsika amin'ny finoana eto de ijaonona sy betera na asitrana lay lehilahy 70 taona izay hita amin'ny andininy fa roa am'roapolo tsy driny mihitsy moa le 70 taona le 70 taona moa zany de milaza mety ho tena 70 taona marina lay olona milaza fahalebiazany zany nefa 70 taona koa milaza lay famakivakiana ny hevitra zany hoe 70 taona tao anatin'ny fanginy firiana ity lehilahy ity 70 taona tao anatin'ny fijaliana ity lehilahy malemy tongotra ity lehilahy zay nanaovan'izy roalahy fahagagana tamin'ny anaran'i Jesosy ty de sitran'izy rehavako hotsika manao hoe ny fiainan'ny kristianina dia epistily velona ka mandrakariva eo amin'ny fiainatsika ny fahitana ny fiainatsika dia mahatonga ny olona mivavaka
ary zay ke mahatonga an' Jesosy nanafatra hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Raha amiteny Jesosy hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao dia tazanina zany ny fiainantsika, ary mahatonga atsika fahazavany zao tontolo zao tsy de tena hoe avy amintsika toetrantsika loatra, fa avy amin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra ty anatintsika, avy amin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ty anatintsika, ary de manjary tonga min'ny olona. Afaka malala be dehibe amitsika miresaka zao ireo kristianina mbola mandalo fanenjehana. Matetika rentsika ny olana lalovan'ny kristianina any Pakistan, lalovan'ny kristianina any Irak mandalo zavatsarotra, amin'iny faritra na de any Egypte aza de mbola mandalo zavatsarotra ihany ny kristianina, na de fa totsika hoe betsaka kristianina kokoa iny faritra Alexandrie iny de betsaka kristianina any Egypte, fa tsy zay ihany fa be dehibe maneran-tany reo kristianina mbola voahentsika ny fivavahana voahentsika be mpanentsika indrindra to ambony tany de okazava fa ny fivavahana kristianina. Dia mila mijoro sika, mijoro araka ny tenen'ny Petera sy Jaona manao hoe izahay tsy maintsy milaza zay zavatra efa hitanay sy renay. Re avako inona ny efa hitanao tao amin'ny fiainanao? Raha metram-panontaniana aminao manodidina anao hoe nahoana ka hainao ny kristianina? Raha metram-panontaniana aminao ny mpiara-miasa aminao manao hoe nahoana ka hainao ny kristianina? Mety tsy mametraka an'izany ny olona satria kristianina tahaka anao izy, fa tokony ho vaovalinao ny fanontaniana hoe nahoana ka ihany kristianina? Nahoana ka ihany mivavaka? Nahoana ka ihany mino? Nday zao satria fantatrao fa ao am' Jesosy ny fiainana. Za fanontania zany fanontaniana efa napetraky ny olona tamindreo mpianatra Jesosy, hoe nahoana ka ianareo ny manaraka an' Jesosy? Fa inona ny tena mampiavaka n'ity Jesosy zay inonareo sy arahanareo ty? Dia ny teny ambara teny hoe ao am' Jesosy misy ny fiainana. Mahafinaritra be rehavako ny hoe fiainana kristianina, fa fiainana itarafana ny voninahitr'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra miariary eo amin'ny fiainana kristianina ny voninahiny. Ao anatin'ny fivavahana kristianina de Paoly mandrakariva miteny Jesosy koa ny teny manao hoe ianareo de ato amiko, ny ray de ato amiko, zaho amy ray, ary ianareo kosa de ato amiko. Zay le tenen'ny teny frantsay hoe en Christ. Ny fivavahana kristianina ihany no misy an'izay hoe ny Andriamanitra inono de ao aminy, ary izy ao am'ilay Andriamanitra inono. Tsy misy mihitsy eo anatin'ny fivavahana silamo ny hoe en Mahomet, tsy misy zany hoe en Mahomet, tsy misy an'izany. Tsy misy koa zany hoe en Bouddha, tsy misy an'izany. Fa amin'ny fivavahana kristianina de misy ny hoe en Christ, zany hoe ao am' Kristy aho. Zany hoe ny Kristy dia miaraka amiko, mitoetra ao aminy aho, izy de ato am-poko, za de ao aminy, ary ao amitsika Andriamanitra, amitsika Andriamanitra, zay moa dikan'iteny hoe Emmanuela, amitsika, ao amitsika Kristy, ao amitsika mampamiratra ny voninahiny, de angina ve isika tsy hitory ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra atsika? De angina ve itsika tsy hitory ny fahasoavan'Andriamanitra noraisitsika? De angina ve itsika tsy hampahafantatra hoe Jesosy zany fiainana zany? Diso anatrehan'Andriamanitra isika, diso anatrehan'ny fiarahamonina mihitsy ary raha misy olona nanao soa tamitsika ka tsy isaoratsika, raha misy olona nanao zavatra tsara tamin'ny fiainantsika ka tsy isaoratsika, de diso anatrehan'Andriamanitra mihitsy isika, na diso anatrehan'ny olona. Fahaizana makasitraka tsotra fotsiny zao zany. Zany revako malala mahaiza misaotra. Misy hira katolika mahafinaritra hoe mahaiza misaotra sy makasitraka ny tomponahary mifidy anao. Fotoana iandrasan'Andriamanitra fankasitrahana, fotoana iandrasan'Andriamanitra fisaorana avy amitsika ny volana Desambra, ny volan'ny Krismasy, ny volan'ny Adventy ny Desambra, engany hisaotra an'Andriamanitra ianao. Ivavaka sika tompo misaotranao zahay, fa ny fiainanay piny tokoa de hitarafana ny voninahitrao, ary impiry moa anao no manao zava-mahagaga tsy takatry ny sainay eo amin'ny fiainanay. Impiry anao tsy efa manafatra anay manao hoe moa misy zava-mahagaga tsy hain Jehova va? Impiry akory anao no tsy efa niteny taminay fa tompon'ny hery sy ny fahefana, ary tsisy mahasakany anao rehefa miasa.
Tompo de misaotra anao zahay fa tao aminao ka tsy averanao angina eo anatrehan'ny fitahi-pahasoavana zay ataonao amin'ny fiainanay. De to am'izay Tompo, ajoro vavolombelona. Tao miatory ny filazantsaranao Jesosy velona nandresin'ny fahafatesany. Azavelanao menatra ny filazantsara zahay fampaherezo. Azavelanao menatra ny vaovao mahafaly zay efa nampitainao taminay. Tompo de manomboka ny herinandro. Mametraka ty herinandro vaovao ty eo am-pelantananao zahay. Ho herinandro ahitana fifaliana zany, ho herinandro iarahanay mamakivaky aminao, ho herinandro ahitana fahasoavana sy fanambinana. De meteza hitantananay amin'ny asanay isan'andro. Meteza hanapaka ao am-ponay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amen.